everony ny hafaran'ny fiainany ka arao ny finoany Hébreu 13 andininy fafito tapany be miverina ny fitiavana voalohany. Iza marina moa i pasteur Sacha. Ny anaran'ny feny dia Ratinariveson Sacha François. Teraka tamin'ny 20 Jona 1770 tao Akady Vorobe Avaratra talata volonondry. Zany hoe feno 70 taona ny lehilahy ankehitriny. Nanambady any Rasamy manana Saoly Soa ka ny soram-panambadiana ara-panjakana ny alakamisy 20 Oktobra 1770 ary natao mariazy ny sabotsy 3 Desambra 1770. Niteraka 5 mianadahy izy ireo dia Ilalaina, Lanto, Liva, Dina ary Dera ary dia efa mananjafy kely miisa 12. Niasa tao amin'ny kinapo sampefilo izy nanomboka ny taona 1770 ka hatramin'ny taona 1770. Contrôleur assermenté no andraikiny tamin'izany ary izany no nentina namelomana rito ankohonany. Raha ny lafiny ara-pinoana dia olona efa vita batisa izy dia ny alahady 4 Jolay 1770 zany. Teo amin'ny fahatanorany dia niaraka tamin'ny amafina ny antokopira andravangy fivavahana izy nanomboka ny taona 1770 ka hatramin'ny taona 1770. Tao anelanelan'izay izy no nirotsaka ho mpandrefanasany tompo dia ny taona 1770 ary ny taona 1770 kosa izy no nirotsaka ho isan'ny diakona. Nisy ny fizahan-toetra mafy izay nahazo azy satria rehefa natsoin'i Jesosy ho mpiandry izy dia tsy nanaiky mihitsy. Kinanjo rehefa nalain'ny tompo Ilalaina ilay zanany lamatoa dia nanaiky ihany izy taty aoriana ka niomana ho mpiandry ary notokanana ny Aprily 1770 tao andravangy fivavahana. Nanomboka nafanafony lehilahy ka nanangana ny groupe telon'ny famonjena ny taona 1770 izay niarahany tamin'ny zanany roa vavy. Arak'izany dia tanteraka tamin'izy ireo ny teny Josoa manao hoe raha izaho sy ny ankohonako dia anompon Jehova izahay. Ny telon'ny rehefa famonjena dia efa namoaka rakikira 4 sy rakitsary 4 ary efa navita fitetezam-paritra maro ihany koa hatrany La Réunion sy Libye ary avy nankalaza ny 70 taona ihany koa tamin'ny taondasa. Nahazo médaille ary nosaloran'ny ministèren'ny kolotsaina commandeur de l'ordre des arts, des lettres et de la culture ho an'ny pasteur Sacha ary officier de l'ordre des arts et de la culture ho an'ny ireto zanany rahavavy. Tao anatin'izany koa no nandrany tompo azy hitarika ny korala fefy nandritra ny taona 1770 ka hatramin'ny taona 320. Izany sampana izany dia efa navita fitetezam-paritra maro ary anisan'ny antokopira miroborobo fatratra eto Madagasikara satria efa mananika ny 770 sy 900 ny isan'ny mpikambana nandalo tamin'izany antokopira izany hatreto. Izy no filoha ambony nahitry ny fefy ankehitriny. Nanomboka namorokira izy ny taona 1770 nahatratra arivo ny tonkira-panano foroniny fa ny 300 amin'izay ihany no efa voarakitra solfa. Maro ny boky izay efa natotany isan'izany reto tamin'ny 70 taonany ary tamin'ny 70 taonany ary amin'izao 70 taona namoronany iry zao dia ity ny boky farany. Misy ira efajato mahery vita solfa ary misy ihany koa ny tantarany sy ny mombamomba azy rehetra. Ampolony maro ireo groupe na tarika sy antokopihira mihira ireo hira noforoniny. Isan'izany ny telon'ny rehefa famonjena, ny antokopihira fefy, afafi, CFF, ny hasy midera,
ako ny paradisa sy ireo tokopira maro tsy voatanisa. Niofana ho mpitandrina izy nandritry ny 2 taona ka promotion ho no anarana nisalorana tamin'ny famoahana azy ho mpitandrina ary nitondra ny FPVM Varatsena Tanànamasina talata volonondry ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Nandao a Madagasikara kosa izy ny taona 2024 ka lasa nitandrina ny fiangonana FPVM tany La Réunion nandritry ny 12 taona, zany hoe taona 2024 ka hatramin'izao taona 2024 zao. Notokanana iraka izy ny taona 2024 ary natao consécration pastorale ny taona 2024. Raha ofitintsika zay rehetra voatantara dia andro lehibe ny andro fankalazana androany. Ao ny 70 taona naterahany, ny 50 taona namorona ny hira ary ny 70 taona ny mariazy, 30 taona nahampiandry ary ny 40 taona nahampitandrina. Ary naompany manokana amin'ny loha hevitra hoe ny fiverenana amin'ny fitiavana voalohany dia izay ary ny mombamomba azy, fa ahoana sy ahoana kosa ny mombanao. Mandehana ka arao ny finoany. Mandehana ka mba manaova toy izany koa.